aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fiderana izay tafatoetra miandry an Jehova. Ny fiderana izay tafatoetra miandry an Jehova. Zany indray no lohahevitra omen'ny mofinainantsika anio. Ao amin'ny Salamo 9:1 andininy voalohany hatramin'ny 9:9. Ny fiderana izay tafatoetra miandry an Jehova. Misongadina eto ny fideranan'Andriamanitra izay nasandatry Davida teo anatrehany ady mafy ny fifofony fahavalo ny ainy. Manenjika azy mafy ny fahavalo ary mitady ny ainy mihitsy aza ka tsy manaka anteherana afa-tsy amin'ny Jehova, afa-tsy amin'Andriamanitra i Davida. Aseho eto zany fa ny mpanompon'Andriamanitra izay manantena an Jehova dia tafatoetra, tsy mihetsika, tsy voahozongozona ny fanantenana an'Andriamanitra ary miorina tsara sy miorina mafy ao amin'ilay Andriamanitra mpamonjy azy, ilay vato lampo izay itokisana izy ka natohina fifofo ny fahavalo ny ainy dia mbola manantena izy fa amonjy azy Andriamanitra. Ilay fanantenana ny mpanompon'Andriamanitra eto dia fanantenana fa mampandresy azy avy hatrany Andriamanitra, manome azy ny fiarovanaN'Andriamanitra, tsy mamela azy ho afa-baraka Andriamanitra ary efa azo ny sahady aza zany famonjena izany. Noho izany dia velona fiderana, tsy mitofezoka ao anatin'ny fanenjehana, tsy mitaraina eo anatrehan'izay ady mafy mahazo azy, fa indro velom-piderana izay tafatoetra miandry an Jehova. Velom-piderana izy na eo aza ny fanenjehana ka dia indro ifomaraina koa izy hideran'i Jehova, hankalazan'i Jehova, haneno voninahitry Jehova amin'ny tany rehetra ka hatrany amin'ny jentilisa azy. Eny, hankalazan'Andriamanitra amin'ny tany rehetra, haneho fa Andriamanitra dia mpandresy ambonin'ny mpandresy, Andriamanitra mahery ambonin'izao rehetra izao io Andriamanitra io. Andriamanitra mamonjy, Andriamanitra manafaka, Andriamanitra izay azo itokisana, ny Andriamanitra izay ivavahan'i Davida. Tsy mahagaga arak'izany raha velom-piderana izy eo anatrehan'ny fahavalo, fa velom-piderana izy eo amin'ny fiandrasana ny famonjen'Andriamanitra, eo amin'ny fiandrasana ny fiarovan'Andriamanitra, eo am-piandrasana an'Andriamanitra izay ampandresy azy. Riavako malala ao amin'ny tompo, velom-piderana izay tafatoetra miandry an Jehova. Ary tsy mahagaga raha toka manatanteraka hira fiderana isika ho avy ny vanim-potoana ny Advento, vanim-potoana izay hiandrasantsika, hitenantsika ny famonjen'Andriamanitra, vanim-potoana izay hiantombena ny fanahintsika hiorina tsara ao amin'Andriamanitra, vanim-potoana izay hahatafatoetra ny fotsika ao amin'Andriamanitra, fa vanim-potoana ihany koa anatanterantsika fideranan'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika ao anatin'ny vanim-potoana ny Advento dia miomana avokoa ny sampana sy ny fikambanana sy ny ratsamangaiky rehetra ao anatin'ny fiangonana, manomana hira fiderana, manao fampisehoana, manome voninahitra an'Andriamanitra, satria efa azontsika antoka fa mpandresy izy, tsy misy mahasakana ny fandresena izay entiny
ho atsika izany. Verom-piderana ny tafatoetra miandry an'Andriamanitra. De mahere zary mazo to midera, de raha ho foana ny tompo amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fomba rehetra, anehoanao, anehoantsika fa mpandresy Andriamanitra ary mampandresy antsika koa izy. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry avako. Tompo Andriamanitra rainy etsi-toa, verom-pisaorana anao zahay ilay Andriamanitra lehibe tsy mahatalanjona, ilay Andriamanitra mpandresy amboniny izao rehetra izao, ilay Andriamanitra efa nampandresy anay ihany koa teo anatrehan'ny fahavalonay, teo anatrehan'ny izay manenjika anay, teo anatrehan'ny toe-javatra samihafa izay natrehanay. Misaotra anao zay Tompo, ary mbola manantena anao, ilay Andriamanitra mitondra famonjena sy fahazavana ho an'izao tontolo izao. Eo am-piandrasana ny Noely ary ankehitriny, dia manandratra ny feonay hidera sy hankalaza, hanome voninahitra anao zahay amin'izao vanim-potoana ny advento izao, satria miendrika anao loatra izany. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen.